ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly falmiravatsika ry avako malala tratra ity alarobia voalohany volana jolay ity ary mpanjinana ny fotokivotra vaovao ny vonimperikopany fitsika mana hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo ny mofainatsika io a dia ny exodosy toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambiny folo exodosy toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambiny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy andriavako. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosony Jetro rafozany mpisorona tao Midiana dia nitondra ny ondry amanosy tany ankotry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin Jehovah niseho taminy tao anatin'ny lelafo teo amin'ny roimimy anankiray. Dia nijery izy ka indro nirehitra ny roimimy kanefa tsy nahalevonana. Ary Mosesy, ivily kely ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevonan'ny roimimy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izaho izy dia niantso azy tao afovoan'ny roimimy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho. Ary hoy Jehovah aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io hijanonanao io. Dia hoy koa izy izaho no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka Andriamanitry Jakoba. Dia nisary tavy Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatry ny alahelo dia efa nidina aho hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptiana ka nitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tately, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Persita sy ny Vitarin'ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mbiety amiko sady efa hitako ny fahoriana izay ampahorian'ny Egyptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao hirahiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moano akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta? Ary hoy izy, ombanao tokoa. Ary izao ny famantaranao anao fa izaho no efa naniraka anao. Rehefa hitanao mivoaka avy any Egypta ny oloko dia anompon'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny fahafahana no hevitra mpanjinina ry afako malala amin'ity volana Jolay ity. Ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ary ny tantaran'i Mosesy no misantatra izany fampahafantarana hoe inona moa ny fanafahana ao amin'ny tompo izany. Toy ny manazava fa ny fahafahana ao amin'ny tompo dia fahafahana avy amin'Andriamanitra avy amin'izy tompo ihany. Fanomezana ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ary naniraka mpanompo Andriamanitra mba hanafaka ny zanak'Israely dia Mosesy izany. Dia aloha amin'ity Exodosy ity satria manana ray volana tsika iresahana momba ny endrim-pahafahana ao amin'ny soratra masina izay endrika isehony izany, ny hevitra izany, ny lanja izany, ny vokatra izany. Fa amin'ity Exodosy toko fahatelo ity dia andehantsika tontsika manokana amin'ilay mpanafaka. Aka singa anankiray manokana mitantaran'i Mosesy momba ny hoe mpanafaka na hoe inona ny antson'Andriamanitra, ahoana ny ahafantarana ny antson'Andriamanitra. Mosesy izay manana antso manokana ho mpanafaka dia ahoana ny nahafantara Mosesy izany antso izany. Isan'ny tsy mora ry afako malala ny fahafantarana ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Tsy mora ny fahafantarana ny antso iray izay, fa roa tsy mora koa ny fahafantarana ny asa miandry amin'ilay antso.
fahatelo tsy fimora koa ny mamantatra ny fitaovana tian'andriamanitra ampiasaina hoentinao manatanteraka lay antso. Fa efatra tsy mora koa ny mamantatra ny akon'lay antso na ny fandraisan'ny olona na ny manodidina lay antso zay miantefa aminao. De eto rehefa malala dia mampametra-panontaniana ny tapany voalohany. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo dia manazava ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana nahatongavany antso tamin'ny Mosesy. Mamalina fanontaniantsika hoe ahoana kay, fotoana inona no nahatsapahan'ny Mosesy fa vao antso izy, na inona re no zavatra nitranga ny tontolo manodidina melony nahatongavan'ilay antso tao amin'ny Mosesy. Zavatra any amin'ny Exodus toko faharoa dia milaza zavatra vitsivitsy ilay afaka malala. Voalohany dia izao, ny fiainan'ny olombo antso tahaka anao zany, tahaka ny kristianina rehetra dia tsy misy kisendrasendra aloha. Zay dia aoka hazava tsara fa any Andriamanitrantsika tsy Andriamanitry ny kisendrasendra. Zao koa nefa ny fiainan'ny kristianina koa tsy hoe dia voalahatra tsy prihany na lahatra Andriamanitra tsy prihany tahaka ny mety ho finoan'ny Silamo ohatra. Ny hoe efa misy mihitsy any zavatra tena voalahatra tsy prihany hatramin'ny hoe zao ny lokon'ny akanjo anaovako androany dia tokony hifanena amindranona raha pitso dia ny lokon'ny fiarakodiyako dia zao dia tsy ohatra zay akory ny fiainana kristianina. Fa raha zay dia tsy misy fahafahana intsony, tsy misy ny fahafahana intsony. Fa ny kristianina dia olona afaka kanomen'Andriamanitra fahafahana anoina ny antson'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fahafahan'ny kristianina zany nefa misy mitro ny planin'Andriamanitra momba ny antso anankiray. Noho izany dia ny olona dia mahana safidy malalaka mandrakariva, nefa koa anatin'izany fahafahan'ny olona misafidy malalaka zany no isian'ny planin'Andriamanitra. Ary zay zava-miafin'Andriamanitra. Dia eto ara dia mametraka fanontaniana isika ny hoe inona kay ny zavatra nitranga rehefa mbila antso, rehefa tonga lay antso, inona ny famantarana. Voalohany dia izao ry afaka malala, tsy mora raha ny antso an'ny Mosesy satria samy manana ny antso, samy manana ny endrika ny antsoina azy na i Mosesy. Ny antson'ny Mosesy tsy antson'ny Abrahama. Ny antson'ny Abrahama dia antso an'ny fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Ny antso an'ny Abrahama dia antso ho tahina ianao, tsodrano, tao anatin'ny fahafenoana, fananan-karena, zany ny antsonan'ny Abrahama. Tsy mora koa ny antson'ny Abrahama satria nasain'Andriamanitra ny ala tamin'ny tany ray sy ny reny. Samy hafa ny antson'ny Abrahama, samy amin'ny Isaiah mpaminany hafa. Ny Isaiah mpaminany dia nahita ny voninahitry ny tompo tao tamin'ny alalan'ny fahitana tao amin'ny tempoly izy, ary natsapany tenany ho lehilahy maloto molitra. Samy manana ny antso, tsy ny antsoina avy ny tsiray avy. Fa asa mety misy anankiray amintsika mitovy antso na mifandray amin'ny antson'ny Mosesy. Fa na izany tsara dia misy toetra iraisan'ny olona vo antso rehetra ary toetra iraisan'ny antson'Andriamanitra rehetra. Voalohany indrindra dia izao ry afaka malala. Ny olona nantsoiny Andriamanitra raha tarafina amin'ny antson'ny Mosesy voalohany indrindra dia esorin'Andriamanitra amin'ny fifikirana amin'ny zavatra izao tontolo izao. Inona ilay hoe fifikirana amin'ny zavatra izao tontolo izao? Tsy ilay vola amin'ny karena ilay zavatra izao tontolo izao loatra ny tsy tian'Andriamanitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsy izay loatra. Tsy izay. Andriamanitra tsy Andriamanitra hoe tia fahantrana ka faly hampahantra ny olona nantsoiny. Fa izao ny tian'Andriamanitra azy rehefa afaka malala amin'ny antson'ny Mosesy dia izao hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny anazavan'ny olona ny hoe mahavita ny antso izay niantsoina azy izy ka avy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Tao anatin'ny voninahitra Mosesy tao amin'ny lapan'i Egipta, lehibe tao Egipta izy, nianatra tao Egipta izy, nofanina tao Egipta, tao amin'ny lapam-panjakana, miaraka tamin'ny zanaky ny mpanjaka, nampianarin'Andriamanitra tamin'ny nofanin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny firenena natanjaka rehetra tao ambonin'ny tany dia ny Egipta, ny Egiptianina mba hahafantatra ny antsoina hoe fanjakana, hahafantatra ny antsoina hoe firenena, dia tany iny nampianarina amin'ny Mosesy. Mba hananany Mosesy satria hitarika hitondra firenena Mosesy dia naveran'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra sy ny manin'Andriamanitra hianatra momba an'izany tao amin'ny fanjakana Egiptianina. Fa rehefa vita izay rehetra izay, rehefa masaka ny voankazo, rehefa fantatry ny tompo fa mily fotoana, dia nisorony tao Egipta amin'izay Mosesy. Nisorony tao Egipta ary noentiny tany anefitra io izay hitantsika manomboka amin'ny Exodus toko faharoa toko fahatelo io.
zavatra tsy tena nahoana loatra ny antomboan'ny ny antson'andriamanitra tamin'ny Mosesy vononin'olona azy fa zany zavatra any de nataon'andriamanitra niara-ny asa nanaisotra ny Mosesy tao amin'ilay voninahitry ny Egiptianina. Raha tavela tao Mosesy dia andreo dia eritreritra manao hoe ny fahaizana mampahalalako no antony mahatonga ahy fo fidian'Andriamanitra. Na ny fahaizana mampahalalako sy ny vola amikarenako ny nafahako nitondra ny zanak'Israely nivoaka ny Egipta. Mitovy amin'izay mihitsy Abrahama. Hoy Andriamanitra miteny tamin'ny Abrahama hoe miala ianao amin'ny tranony rainao, amin'ny taniny rainao fa andeha amin'izay toerana izay holazaiko anao. Zany hoe afaka malala ny antson'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fanesoran'Andriamanitra antsika hiataka amin'ny fiankinana amin'izao tontolo izao. Ndraindray izy io mafy be tahaka ny Mosesy. Ndraindray manana endrika mafy mihitsy hoe mety ho faravana asa sanatry, mety ho faravan-javatra sanatry, mety ho tahaka izany ndraindray no ny endrika isehon'ilay antso. Fa ny tiana ao anatin'ilay izy tsy fitiavana fa ny tian'Andriamanitra ao anatin'ny olona antsoina dia ny atsapany fa tena miantson'Andriamanitra dia miainga amin'Andriamanitra manontolo madiodio ny fanatanterahana azy. Anenefitra Mosesy lay lehilahy olo-mpanjakana malaza, lay zanaky ny mpanjakany Egipta, taizan'ny mpanjakany Egipta, taizan'ny Farao, io fa anenefitra tonga mpiandrondry. Zany hoe toy ny tanapolo asehon'Andriamanitra amin'ny Mosesy aloha voalohany indrindra. Fa raha tsy Mosesy hitarika mihitsy ny resy lahatra fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra, tsy ho tafitany amin'ny vahoaka ny zanak'Israely zany. Ndika zany ho an'ity olona nantsoina ity, izy ny resin'Andriamanitra voalohany indrindra fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Ary tsy mila na iza na inona Andriamanitra rehefa anatanteraka ny planina. Zao izy ny miasa madio ary rehefa miasa tsisy masaka. Dia hoy manao hoe ny voalohany amin'izay antson'Andriamanitra zay ary dia izay hoe tian'Andriamanitra hatsiaro ny olona, tian'Andriamanitra tsy hifikitra amin'izao tontolo izao ny olona. Io tahaka ny Paoly ny dikany hoe Paoly nienjera teny ambony soavaly tamin'ny lalàn'ny Damaskosy dia mitovy tahaka ny Mosesy izay niala tany Egipta karaka ny anefitra Oreba. Dia mitovy mihitsy. Ny asan'Andriamanitra rehefa malala tsy hoe tsy tian'Andriamanitra anakarena ny olona na tsy tian'Andriamanitra hanavonahitra ny olona. Nomen'Andriamanitra mihoatra izany Mosesy avy eo, nomen'Andriamanitra mihoatra izany Paoly, nomen'Andriamanitra mihoatra izany Davida, tahaka izany koa na i Abraham, Davida koa ohatra resantsika teo zao. Davida dia raha nandeha niady tamin'ny Goliata dia tsy fitaovam-piadiana be deaibe ny entiny, fa tsy misy afa-tsy vato-kolonjy isa tsy mitady. Ilazana fa zavatra tsotra mihitsy rehefa hiasa Andriamanitra dia miasa amin'izay fomba n'Andriamanitra ka tsy tian'Andriamanitra mihitsy tsy tian'Andriamanitra ny olona hiankina amin'ny zavatra zao tontolo izao. Ny tian'Andriamanitra ao an-tsaintsika olona antsoina zany, na mpiandro io, na pastery io, na loolona io, na diakona io, na mpandraifana san'ny tompo, na mpitondra sampany io, na iza kristianina, aza doroana fa ny kristianina dia olona antsoina daholo. Nandray antso dia zao rehefa malala tian'Andriamanitra ao an-tsainao dia zao izy ny miasa. Mahavita ny asanao ianao sy ny asa fanomponao anao, maharitra miasa fanomponao anao dia izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ihany ny ankinana voalohany. Ary dia eo ary Mosesy fa nozahin'Andriamanitra toetra ary dia tonga mpiandrondry niankina tamin'ny rafozany. Dia teo anefitra Mosesy niandrondro moa zany ary dia eo am-piarasan'ondry izy zay nidikana faharoa. Rehefa masaka ny voankazo tsika na rehefa vonona ny fitaovam-piasana dia niseho Andriamanitra tamin'ny alalan'ny roy meny. Dikana faharoa dia izao, rehefa tezain'Andriamanitra tsy ho hiankina amin'izao tontolo izao tsika misy antson'Andriamanitra tonga tsikelikely dia niseho Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra amin'izay nihevitra ireny zavatsarotra ny lalovany ireny. Tsy tany Egipta mihitsy Andriamanitra noseho tamin'ny Mosesy fa tany anefitra. Tao anatin'ny zavatra hoe izy tena tsy manana inona na inona. Dia io Mosesy nahita an'ilay roy meny mirehitra nefa tsy nahalevonana. Dia inona ny hevitra izay? Ny antson'Andriamanitra dia tsy ny olona no mamaritra ny fotoana fa Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny antson'Andriamanitra rehefa malala
de izy tompo ihany mandamina ny zavatra rehetra tsy ny olona akory tsy misy olona zany manao hoe ina ny ataonao eto za miandry ny antson'Andriamanitra tsisy an'izany fa eo ampanaovana raharaha eo ampanaovanjavatra mety eo ampantalovana zavatra sarotra eo ampiandrasan'olona eo misy asa zay ao an-tsaina meritretra de voalaty na hoe ady inona rehetra nataoko na hoe nahoana raha zato fiainako zato de lasa zao azy izy na mety ho fifalianako hoe ady soany afaka tany Egipta tsy fantatra zay neritreretiny Mosesy teo tsy zava-dehibe an'ny boky ny Exodosy raha teo zay fa ny tiany Exodosy tenena de zao no manao hoe eo ampanaovanjavatra Mosesy ny tonga ny antson'Andriamanitra ny antson'Andriamanitra zany tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra fa tsy tonga amin'ny fotoanana hoe andraso aloha fa am'izao atsy ianao mamaritra amin'ny fotoana anaovanao ny antson'Andriamanitra hoe andraso kely aloha afaka rotaona de am'izay indray a vo anao raha am'izay fotoana zay de enao no mamaritra amin'ny fotoanana ionao amin'Andriamanitra Andriamanitra mamaritra amin'ny fotoanana ionanao aminao amin'ny fotoana tsy hanapozanao azy amin'ny fotoana tsy eritreretanao azy mihitsy ary amin'ny fotoana mahasotrinanao amin'ny zavatra hafa mihitsy ary amin'ny fotoana eritreretanao mahatototrasanao mihitsy ary iny ny tonga mety eo anatin'ny fotoana tsy fananam-bola mety eo anatin'ny fotoana misy ady-tsaina mety anatin'ny fotoana faharavana voninahitra tahaka ny Mosesy tony mety eo anatin'ny fotoana fahavelezan-javatra sy ny sisa rehetra ao anatin'izany ny tonga ny antson'Andriamanitra aefa planin'Andriamanitra de izao hitan'ny Mosesy lay fahitana ary rehefa hitan'ny Mosesy lay fahitana iny lay Andriamanitra zay niseho tamin'ny alalan'lay roy meny de hoe Mosesy inona ary io andeha hivily kely aho ny dikany hoe andeha hivily kely aho de zao toy ny milaza fa ny antson'Andriamanitra de misy fanapahan-kevitra rehefa tonga lay antson'Andriamanitra de misy fanahy miasa ao anatin'ny olona manahitra ny olona hoe ndeha mba hivily kely aho ohatrany tsy ato inona ary io toy ny manindry anao toy ny tsy mahatafandrimandry anao tahaka ny Mosesy mba inona ary io de tahak'izay ny antson'Andriamanitra mety manomboka amin'ny zavatra tsotra kely mba inona azy ny dikan'ity de mba anao inona ary ny hevitra zao tsy tafandrimandry ianao toy ny zavatra madinika kely tsy mahatafandrimandry inona ary zany zavatra zany andeha mba anao an'izao kanjo raha vao manapa-kevitra ianao hoe ndeha mba hivily kely aho tahaka nataony Mosesy hoe andeha hoe mba ataoko ty ndray ny antson'Andriamanitra mba manaova ianao mpandray fanasan'ny tompo anaova ianao mpandray fanasan'ny tompo tsy tafandrimandry mihitsy ao an-tsainao fa tsy manao an'le hoe ankany za amin'izao taona mihitsy avo anao amin'ny taona 5 avo anao fa nga 5 anao fa nga ianao mamaritra ny fotoana Andriamanitra ihany mamaritra ny fotoana tsy ianao zany ioko tenen'ny Mosesy io le afako dia ina no nitranga ny vily Mosesy ary raha avantany voany vily Mosesy de ny antso-Andriamanitra zany hoe ny tiany Exodosy tantaray zay Mosesy ihany nanoratra azy moa de ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ny lasa alohan'ny fanapahan-kevitry Mosesy niseho Andriamanitra ary de niantsona hoe ry Mosesy le afaka malala ny antson'Andriamanitra dia hotsika manao hoe antso tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra aza ny antso tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra zany dia antso zay tsy mahatafandrimandry ny olona nantsony ka mahatonga azy mieritreritra hoe ndeha mba hivily kely aho atsika le afaka malala mampahery antsika kristianina ary mampahery anao zay mbola misalasalana amin'ny antson'Andriamanitra mba mivily kely andre ny antson'Andriamanitra fa ny faharoa de fatelo le afaka malala rehefa mipotra lay fahitana lehibe ary hitan'ny Mosesy fa io le romeny de ny antson'ny tompo ry Mosesy de namaly Mosesy inty zany hoe fomba famaly jiosy moa io zany hoe riko zany feo zany za zany antsonao zao za ndrindry ty zay lay feon'Andriamanitra zay novalian'ny Mosesy hoe inty efa mitosado manao hoe eto ka reko zany feo zany afaka miteny ianao afaka manohy ianao ndika rehefa malalaka le afaka malala de hoy ny tompo taminy aza manakaiky ety esoro ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina eo ijanonanao io rehefa nantson'Andriamanitra Mosesy le afaka malala de nasain'Andriamanitra ny esorona
ny kapany. Midika la hoe soriny ny kapa amin'ny tongotrao dia tsy olona reavako malala. Tanymasina io hitsahanao ny dikan'izany. Ny olona nantsoin'Andriamanitra iona amin'Andriamanitra dia takian'Andriamanitra fahamasinana. Iona amin'Andriamanitra ny olona antsoin'Andriamanitra dia nitefen'Andriamanitra fotoana lava izy aloha. Tamin'ny lalana ny zavatra be dehibe eo ampiasain'ny Mosesy dia efa nitefen'Andriamanitra azy tany tonga amin'ny fotoana anankiray io Andriamanitra miona aminy rehefa fantatr'Andriamanitra fa vonina ara-tsaina ara-batana ara-panahy izy tonga ny antson'Andriamanitra. Manapa-kevitra izy iaino ny antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra voalohany dia izao: masina ka tokony masina ianao, esory amin'ny tongotrao ny kapa. Midika io rehefa malala dia milaza fahamasinana. Dia nesorin'i Mosesy ny kapa mazava ho azy, tsy tsipiriha molona zana azy eto. Rehefa vita izay dia niteny amin'izay Andriamanitra, napahafantatra ny tenany tamin'ny Mosesy. Zany hoe ny ao ambadiky ny antson'Andriamanitra rehefa malala dia izao: rehefa antsoin'Andriamanitra ny olona, takian'Andriamanitra fahamasinana izy, tezain'Andriamanitra, tefen'Andriamanitra, dia ambaran'Andriamanitra aminy rehefa aveo izy. Za no Andriamanitra ao, za no Andriamanitra ny razanao, za lay Andriamanitra zay no itopon'ireo razanao. Ary amin'ny fiainantsika rehefa malala dia zay mandrakariva ny tsapan'ny olona nantsoina rehetra. Tsy mahafantatra n'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika isika, fa Andriamanitra ny mampahafantatra antsika ny antso izay nentsoiny antsika ary mampahafantatra antsika hoe izy. Tsy zakan'ny Mosesy mazava ho azy amin'ny mahampanotany Mosesy dia ny saritavy Mosesy natahotra hijery an'Andriamanitra. Mazava loatra. Andriamanitra masina, Mosesy olombelona mpanota, tafinofo, tsy mahazaka ny mijery ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia hotsika manao hoe rehefa mazava tsara rehefa malala ny lalan'ny olona nantsoin'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra ilay olona nantsoiny ary ampahafantarin'Andriamanitra azy kosa hoe izy. Ny dikany manaraka dia izao: asehon'Andriamanitra amin'izay ny antony antsoina azy. Rehefa mazava tsara amin'ilay olona antsoina, amintsika nantsoina rehefa malala amintsika mpanompon'Andriamanitra, ny dikany zavatra rehetra totran'Andriamanitra antsika. Dia iny nataon'Andriamanitra rehefa aveo ampahafantariny antsika amin'izay hoe zao ny zavatra tiako ataonao. Tsy avy hatrany dia tsy avy rehefa ny antso Mosesy tsy avy hatrany dia nampahafantariny amin'ny Mosesy, fa raha tsy nahita fahitany Mosesy, ary raha tsy nanapa-kevitra ny vily Mosesy, ary raha tsy nanapa-kevitra nanala ny kapy Mosesy, ary raha tsy nanapa-kevitra ny ainy Mosesy, zany rehetra zany digana ny tiavin'ny mpanompon'Andriamanitra, zay izy vao nahatakatra ny dikany zavatra mpanaovan'Andriamanitra azy, hoe inona ny asa tian'Andriamanitra atao. Tsy avy hatrany dia ny asa nasehon'Andriamanitra rehefa malala. Ny asan'Andriamanitra tsy takatry ny olona mbola tsy ao anatin'ny fahamasinana, zay ny dikany esory aloha ny kapanao. Ny asan'Andriamanitra tsy takatry ny olona raha mbola tsy ny vily kely mijery ny roy mena izy. Ny asan'Andriamanitra tsy takatry ny olona raha tsy efa voasedra ny efitra tany Horeba izy. Rehefa voasedra ny efitra tany Horeba izy, voasedra ny tsy fisina sy voasedra ny zava-tsarotra isan-karazany, rehefa voasedra ny fahitana izy, zany hoe nahita nandreny feon'Andriamanitra izy, rehefa voasedra ny fahamasinan'Andriamanitra izy, zay vao mahatakatra ny asa tian'Andriamanitra atao aminy. Zay mahatonga ny tsy mora ny fahafantarana hoe inona Andriamanitra ny tianao ataoko. Dia ny teny Andriamanitra: zao ny asa ataonao ry Mosesy, hitako ny fahorian'ny oloko any Egipta. Zany hoe nampahafantarin'Andriamanitra ny Mosesy, maharary ny Mosesy ny fahorian'ny raitapo amin'ny havany mpaitany razana amin'ny tany Egipta. Dia hoy ny tompo taminy: fantatro ny fahorian'ny oloko zay fantatro raha teo koa. Niainga avy amin'izay ny antson'Andriamanitra, niainga tamin'ny zavatra fantatro Mosesy
ny antson'andriamanitra fantatro ny fahoren'ny oloko izay fantatro ao koa no zany de zao iraha hitranao andeha hanafaka azy. Avako malala inona moa zany eto lay antson'andriamanitra. Ny antson'andriamanitra de antso miantefa amin'ny Mosesy hanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fahoriana zay nampanaoviny nampiariny Egyptianina tamin'ny lalan'ny Farao. De hoy Mosesy le avako malala rehefa mandre ny antso ny olona ka azon'ny olona lay antso tian'Andriamanitra hampanaovina azy de ny zavatra tsapan'ny olombo antso rehetra le avako malala de zao mahatsiaro bitika ianao manoloana lay antso sy le planin'Andriamanitra mahatsiaro bitika sy tsinitsinina. Tsy Mosesy ihany natsapan'io fa nahatsapany Petera vao nahitany vao nahazo trondro tamin'ny arato de nitenen'ny tompo atao hoe mpanarato-olona ianao fatalohan'izao Mosesy manao Petera manao hoe indrisy tompo miala amiko fa olomeloka olona tsy tanteraka olona tsy milo ary izany toetra zany rehefa malala de tsapa mandrakariva ao anatin'ny olona izay tena nandray ny antson'Andriamanitra fahatsapana fanetretena eo anaty fahatsiarovatena bitika sy tsy mendrika eo anatrehan'ny alehibe ny asan'Andriamanitra. Ho Mosesy manao hoe iza moa no akany amin'ny Farao, iza moa no hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta, iza Farao fantatro Mosesy zay efa lehibe tao anatin'ny lapan'ny Farao ny mbola miteny manao hoe iza moa. Avako malala ny fifanenantsika amin'ny antson'Andriamanitra de manefy ny toetraitsika sy ny toetratsika olony fanetretena. Rehefa tena tsapatsika ny antson'Andriamanitra de tonga ho azy ao anatitsika ny fanetretena. Ary zay ny mahatonga ny afatry ny apôstôly Paoly, mahatonga ny afatry ry John, ny afatry ry Jakoba manazava fa zava-dehibe ny fanetretena. Tsy miara-dalana mihitsy zany hoe olombo antso sy frérian satria fantatrao fa tsy avy aminao zany ny avitanao ny asan'Andriamanitra izay rehetra eo aminao de omen'Andriamanitra anao mba hahafahanao mantanteraka ny asan'Andriamanitra ary azon'Andriamanitra omenanao daholo zay rehetra ilainao hahavitanao mantanteraka ny asan'Andriamanitra. Madiva marina tsika ry havako malala de inona ny tokony omen'Andriamanitra azy? Ny tompo taminy manao hoe za no ombanao, iza no ombanao ary anome famantaranao anao eo am-panatanterahana ny antso ny antsolanao. Rehavako malala kristianitsika mpino ny kristianina de olombo antso ny ninana zay de kristianina de olombo antson'Andriamanitra ary ny kristianina tsy raray avy zany de manana adidy aman'andraikitra izay nintson'ny tompo azy manokana. Marina fa tsy ho tahaka ny Mosesy daholo na ho tonga tahaka ny Abrahama daholo na ho tonga tahaka samy manana ny antso le tsonantsika avy isika fa izao ry havako malala misy dikany ny maha-kristianina anao, misy heviny ny maha-kristianina anao ary jereo tsara reto zavatra reto mpamaranana. Inona ny antson'ny Mosesy? Ny antso zay mety efa amin'ny kristianina rehetra ry havako malala itsika miombona antso amin'ny Mosesy de zao ny antso de ity mety efa amintsika kristianina rehetra de ity antso mitondra fanafahana. Na iza mpino ry havako malala de zao ny adidiny mpino de zao mitona ny olona hideran'Andriamanitra. Endiny 12 hiderana dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Na iza ry havako malala mpino de ny antso zay ombonantsika mpino rehetra de mitona ny olona hidera hanompo an'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe fanafahana, ny endrim-pahafahana voalohany indrindra ry havako malala.
tsy ny hoe fafahana mividy zavatra, tsy hoe ny fafahana misakafo tsara, tsy hoe ny fafahana miteny zay tiana lazaina, tsy hoe ny fafahana ara-politika, tsy zay ny fafahana voalohany indrindra fa ny fafahana mivavaka amin'Andriamanitra. Ny dikany tsy ny hoe fafahana voalohany indrindra amin'ny Baiboly dia izao fafahan'ny olona mivavaka sy miteran'Andriamanitra. Eo no manomboka ny fafahana. Noho izany dia ny mpino rehetra ry havako malala dia izao ny mpino rehetra dia manana adidy hitaona ny hafa handray an'i Jesosy hatsiaro fa ny fafahana voalohany indrindra dia ny fafahana mivavaka. Misaoran'Andriamanitra ry havako raha mbola afaka mivavaka ianao fa fafahana sarobidy zany. Ary misaoran'Andriamanitra raha mbola men'Andriamanitra fiarahamonina izay manome anao fafahana mivavaka malalaka. Dia ampiasao zany ry havako malala hitao manao ny manodidina anao. Fa olomboantso tahaka Mosesy ianao, hitaona ny olona manodidina anao hivavaka. Misaotra an'Andriamanitra. Farany ry havako evi-panahdy izao todika manokana amin'ny zanak'Israely isika izay ho afahany Mosesy hideran'Andriamanitra. Ry havako malala ny firenena anankiray ny firenena tsy aboky ny Exodosy io. Ny firenena anankiray dia izao tsy tonga firenena izy raha tsy manana ny lalànany sy ny andriamaniny. Ary atsika fa ao amin'ny bokin'ny Exodosy dia izao ny fiainam-pirenena dia manomboka eo amin'ny fananany an'Andriamanitra. Tsy firenena ny firenena raha tsy manana zavatra inony izy ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Ary izay ny firenena zanak'Israely dia miorina amin'ny finoana an'Andriamanitra ho mpanafaka azy. Ny fiorenan'ny firenena Israely dia niorina teo amin'ity bokin'ny Exodosy ity hoe Andriamanitra nanorina azy sy nanafaka azy niala tany amin'ny fahandevozana. Ary niantom-pisin'ilay firenena dia io tenen'io firenena natao hiteran'Andriamanitra izay kalazan'Andriamanitra. Zany ry havako malala tsy tokony ho adonona ho antsika malagasy izay vao avy nankalazana ny fetim-pirenena dia tokony hatsiaro fa zao ny fototra iorenan'ny firenena dia izao ry havako ny zavatra izay inony aloha ny Andriamanitra izay inony. Noho izany dia tena tokony ataontsika malagasy zava-dehibe ny finoantsika n'Andriamanitra fa io ny fototra iorenany atao firenena fa tsy ny zavatra maro samihafa eo ny manomboka. Ary rehefa avy eo io finoana io dia tonga tany omen'Andriamanitra tany ova-tanina, omen'Andriamanitra lalàna hitaiza hifampitezana, omen'Andriamanitra vahoaka hifamelona. Fa manomboka eo amin'ny fivavahana zany amin'Andriamanitra ny fahaterahan'ny firenena anankiray. Iny avako malala ohatontsika malagasy zava-dehibe ary ny finoana an'Andriamanitra. Firenena kristianina isika maro mihitsy kristianina dia tokony hatsiaro fa fahasoavana lehibe zany. Ary ny kristianina rehetra dia taoma hiaina izany fivavahana zany ao amin'Andriamanitra amin'An'i Jesosy Kristy Tompo mba ho firenena vanona ity firenentsika ity. Vavaka sika Tompo antsoranao zahay noho ny amin'ny antso izay niantefa tamin'ny Mosesy ary miantefa aminay mpino koa ankehitriny. Atsiarovanay fa manana antso izahay izay miantefa aminay dia ny fanahinao masina mibitsika mangina ty anatinay ka mitonana hivily kely hijery ny fahasoavanao izay mipaka eo amin'ny fiainanay. Eny mibitsika ny fanahinao masina izay manaingy anay hitory ny filazantsara, hizara fitiavana, hitondra fifaliana amin'ny manodidina anay. Tompo dia mampahirezana mpino ianao anao zava-dehibe ny antso izay miantefa aminay, tsy hifanjana, tsy hifampiandry fa fantatra efa misy heviny aminao ny fiainanay ary tsy sy heviny ny fiainanay raha tsy eo ianao. Koa dia tario izay Tompo mba hopakatoy ny antso izay miantefa aminay. Dia mivavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny fianakaviana tsirairay Tompo feno ny fahasoavanao ary terizy toetra aminao mandrakariva. Anapaka eo amin'izay kenere Jesosy ny fiadananao. Amen.